olana sedran'ny tatsapamokatra ny fitadiavana lalam-barotra manoloan'izany dia vaolana omeny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa kazef izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ny fitadiavana tsena sy mpandraharaha ho fanohanana azy ireo amatsian'ny vokatra. Ho an'ny faritra Vakinankaratra dia misy ny orinasa CDM na Société d'emballage, de distribution, d'importation et d'exportation de Madagascar ao am-bompionana Betafo. CDM zany dia mamokatra menaka, chips, menaka moa zany amin'ny soja sy voanjo. 500 kg par euro zany ny capacité de production ny CDM. Zany hoe raha jerevana zany dia any amin'ny 40% amin'izay 500 kg zay ny menaka ary torto ny ambon'izay na soja io na ny menaka dia samy azo aminay torto daholo. Nanomboka tamin'ny taona 2014 ministère ny agriculture plus précisément ny CASEF izay tena resy lahatra mihitsiny ary tena namatsy anay vola hatrany amin'ny $22,000. Nanampy ihany koa izy amin'ny resaka traikefa amin'ny fambolena soja sy ny fitahirizana ny soja ary ny fifandraisana eo amin'ny coopérative samihafa izay zavatra tsy mora raha bola zavatra tsy nataonao. Nanampy anay izy mividy an'le presse dia nanampy anay koa izy amin'le raffinage ary le distribution amin'le menaka ary teo koa ny machine amin'ny azote. Manampy an'izay ihany koa zahay dia nahazo amin'le tany meny GDA na Tsirabe 50 hectares. Ny volena amin'le tany dia resaka tournesol sy soja ary mamboly vary zay ary mamboly ihany koa ny katsaka. Tamin'ny 2014 dia mipiasa tao aminay ao angambany anakenina fa amin'izao izy mety hoe mahatratrany any amin'ny 30 mihitsiny raha kotina ny commercial dia kotina koa ny technicien ary kotina ihany koa ny mpandraharaha administratif sy ny sisa. 12 ny isan'ny coopérative miaraka aminay ary misy eo amin'ny 537 ny tatsaha membre amin'izy io. Izy io dia mazana eto amin'ny faritra Betafo ny akamaroany. Fanaovana ny tohi-drano eto amin'ny faritra Andriamamovoka izay mamatsy ny usine iasanay. Izay zany tonga amin'le tanjona le autonome en énergie zay amin'izao fotoana izao. Ny resaka menaka aloha satria betsaka ny filana dia eto amin'ny faritra Vakinankaratra ihany fa ny produit hafa ankoatran'io dia manaraka amin'ny Madagasikara via Antananarivo zany manao an'le distribution. Ny resaka conserverie manao conserve koa zay manodina toy ny ravitoto, anamadinika sy ny any atao anaty boîte de conserve ireny dia lasa nivelany daholo ireny zavatra ireny. Misaotra betsaka ministère ny fambolena sy fiompiana, ny banque mondiale, ny CASEF fa tena nanampy betsaka anay le zavatra nataony ary tena tsy hoe vitany hoe ara-bola ihany ny fanampiana nataony fa ara-teknika ihany koa. Mamelona fianakaviana tatsaha miisa 540 ao amin'ny faritra Vakinankaratra ny rotom-piariana soja. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatrarana ny velorano fahasivy napetraky ny filoham-pirenena dia ny fahafitatena ara-tsakafo sy ny velorano fahaenina fampanananasa ho an'ny rehetra izany.